Manatena kosa ny praikidra Amerikana Andriamatoa Eric Wong izay miasa simonina eto amintsika fa ampiroborobo indray ny fampiasam-bolana ny investissement eto Madagasikara ny fiverenantsika ao anatin'izay AGOA izay. Naneho ny heviny mikasika ny fiverenan'i Madagasikara eo anivon'ny AGOA ny mpiandraikitra Amerikana taorian'ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny varavarana misokatra karakarain'ny orinasa Ambadivy etsy amin'ny gare Soarano. Et grâce à la restauration de l'éligibilité de l'AGOA par Washington annoncé hier, j'espère qu'il y aura plus d'investissements ici à Madagascar. Et Ambadivy est un bon exemple d'une société qui a 9000 employés, qui protège l'environnement, qui lutte pour les programmes sociaux. Et j'espère grâce à la restauration de l'AGOA, il y a plus d'investissements ici. Arak'izany dia mananteny ity farany fa ampiroborobo indray ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fiverenana eo anivon'ny AGOA. Nambarany fa manandanja lehibe ny fampiasam-bola ary ohatra iray lehibe ny orinasa Ambadivy izay misy tombontsoa lehibe ho an'ny toe-karem-pirenena. But Madagascar can take advantage of AGOA now. It's effective immediately. So Madagascar does not need to wait until 2015. Notsindriny ihany koa fa tsy mila miandry ny taona 2024 ny firenena malagasy fa afaka misitraka dieny izao ireo tombontsoa samihafa vokatry ny fiverenana eo anivon'ny AGOA izay.